no ny fahitana fa ambony ny tany karazana herisetra mianjady amin'ny ankizy tsy ampy taona ty analanjirofo indrindra ny fanolanana ny zaza tsy ampy taona ka izay no natonga ny ministra ny ponina nanao bemidina amin'ny distrika ny Soanaranyvonko tampy-tanàna manentana ny rehetra mba sahy ijoro sy andray andraikitra raha misy ny endrika herisetra mitranga amin'ny fiarahamonina ary hanatona ny tompon'andraikitra. Misy karazany maro ny fisehoan'ny herisetra. Misy ny herisetra ara-bata, misy ny herisetra ara-tsaina, no ihany koa misy ny faholagnana. Ny zaza madiniky ny tegna iarany zany herisetra zany. Fa nefa misy ihany koa ny herisetra mianjady amin'ny vehivavy ao anaty tokantrano zany. No ihany koa misy ny herisetra mianjady amin'ny lehilahy. Izay dia napetraka ny fitondram-panjakana izay tariny filoham-pirenena Andry Rajoelina ho fanana tsy hisy tsony zany herisetra zany eto Madagasikara. Fisehoany zany herisetra zany dia miainga avy agnatin'ny fiarahamonina, miainga avy agnatin'ny tokantrano, miainga ihany koa eo amin'ny manodidina. Fa anjaratsika tsirairay na ny ray aman-dreny, na ny olom-boavidy, na ny olom-boatendry, na ianareo tangalamena, fa indrindra tsika reny miara-mienta zay vao foana zay zavatra zay. Tsisy kolokolo tsony, tsisy kiatranotrano tsony ho an'izay takitra magnano an'izay herisetra zay iara-ny lalàna na iza izy na iza izy. Tsy vitany herisetra ny fanentanana natao fa ilaina ny fampiroboroboana ny fikambanam-behivavy mba isian'ny fampandrosoana mirindra mifanaraka amin'ny miralenta.